fahafantarana sy fampandrenesana ary fiantsona angamba ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba hijery ny fampianarana ambony sy fikarohana. Izay angamba ny tena hetsika atao amin'izao satria tena marary ny fampianarana ambony mila jerena akaiky ny momba azy. Mampalahelo tokoa raha izany zava-misy satria tena zoany mianatra ary zoanay koa ny tokony hampianatra. Izay ny antsoina ihavo amin'ny fanjakana. Jereo izao olana izao satria mampalahelo ny zava-misy manjoan'ireo mpianatra ireo. Raha ny fanirianay dia tsy hisy mihitsy izao zavatra izao ngamba ny fantatritsika tsara fa tokony hampianatra izay, tokony hikariko izay tsy fidina matoa amin'ny trano izao zavatra izao kanefa dia averiko foana ilay hoe miantso ny fitondram-panjakana hijery izao olana mianjady ny université miankina amin'ny fanjakana. Averiko université miankina amin'ny fanjakana sy ireo fobe-pikarohana miorina eto Antananarivo izay amin'izao fotoana izao satria marary ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy eto amintsika amin'izao. Ngamba ny samy manana ny isan-jato ngamba ny tsirairay ny ministra mahita an'izay isan-jato izay fa matoa mbola manao an'izao ny tapaky ny AG, ny tapaky ny mpampianatra dia mbola tsy afa-po ary mbola tsy azo ny tsapaitana araka ny efa firen'ireo mpampianatra ireo hoe mbola tsy azo tsapaitana, mbola tsy hita mivaingana ny vahaolana. Matoa mbola eto isika. Raha hoe 5-valopolo isan-jato mety efa tsy teto intsony angamba antsika amin'izao fotoana izao. Raha ny fandiniana aloha dia vao maika ohatran'ny ampy ilay izy satria vao maika nanaitra ny mpampianatra ary nanaitra ihany koa ireo mpianatra ny namoahana an'ilay circulaire fanafoanana ny fanaovana soutenance ny licence. Raha mahita angamba antsika fa nazahoana ny offre de formation rehetra amin'ny alalan'ny habilitation dia mandalo conseil ny mpampianatra izy io dia avy eo mandalo ny conseil national any CNS ary avy eo zay vao amoahana arrêté any amin'ny ministère circulaire nefa no nanajanonana an'ilay izy. Tsika angamba mahay daholo ny anton'izany hoe arrêté no anaovana ny offre d'habilitation izay milaza fa mila soutenance ny mémoire. Ny hoe mbola tsy mivaly aiza ho aiza ny voavaly inona avy izy ireo efa hitantsika tao anatin'ireny laza hatramin'izay ireo teboka anaky 7.